grève mpandraraha ny université iamafy nietsika miato avokoa ny fampandehanan-draharaha. Université maty tsy mbola vany olana hatramin'ny androany. Fikaonando ny HSS ny mpanao politika, fikaonando nasionaly ny takina hoy ireo mpanao politika. Alatsinainy 7 Mai taona 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray ary tompolahy sy tompoko vavy no tsy diako ny tokantranao sady iarabakanao amin'ity ariva ity tonga soa indray anao atao anatin'ny fampirahalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mitoy ary miamafy nietsika ireo mpandraraha na ny pata eo anivon'ny université Nakatso nisy ny fianan'izy ireo tamin'ny iraky ny ministera ny fampianarana ambony androany saingy tsy afapo tamin'ny valiteny ity tompon'andraikitra ity izy ireo mikasika indrindra ny fitakina ny fandoavana ny karama volana aprily kaizona nanapa-kevitra ny anoy ny fitokonana izao. Nanao ny fanadihadiana mikasika izay indrindra androany ny namana mpanao gazety Mialy Raronombana sy Mathieu Prince. Ny verina nanan-kandalana sy nandoro kodiarana teo amin'ny lalana miditra ao amin'ny université Anakatso indray androany. Tokony tamin'ny folora maraina tanoany ireo mpandrarahan'ny université na ny PAT rehefa tsy afapo tamin'ny fiaonana tamin'ny iraky ny ministera ny fampianarana ambony tonga teny an-toerana androany maraina. Nambara ny solotenan'ny ministera io mantsy fa mbola mandeha ny dingana rehetra hamoana ny volan'ireo mpiasan'ny université izay miisa 430 ka tsy nahafaly ireo mpandraraha velively izay efa mitarena ho miaina anaty fahasahiranana tanteraka izany. Efa dila sy lasa lavitra raha toy ny fepitaona tokony hanefana ny karaman'izy ireo volana aprily ka antony nandraisan'izy ireo fanapahan-kevitra ny amin'ny ampitsaharana ny asa aman-draharaha sy ny fanadinana eny amin'ny anjerimanontolo manomboka raha ampitso. Tsy hijanona nietsika raha tsy voaray ny karaman'izy ireo sy mivaly ny fitakina ny amin'ny isitrahan'ireo mpandrarahan'ny université ny vola fisotrondro ronono ireo mpiasa efa misotro ronono. Rehefa nandeha zany le tatitra avy any amin'ny dafy dia tsy nahafapo an'ilay PAT satria mbola any amin'ny trésor zany le karamatra amin'izao. Neo mbola maromaro ihany ny lalany vao tonga any amin'ny banky zany. Dia tapa-kevitra zany ny PAT rehetra, fanapa-kevitra ny PAT rehetra moa zany izy ity amafisina zany le hetsika zany manomboka rapitso. Ka manomboka rapitso zany dia hidy amin'ny 9 maraina ny vavahady. Dia tsy votsony mandra-parivony andro. Manomboka rapitso ihany koa zany dia tsisy tsony ny événement mandeha to amin'ny université satria hatramin'izay le ferina dia nalefa foana ny examen mpianatra. Fa manomboka rapitso zany ajanona daholo ny examen mpianatra rehetrarehetra tsisy mandeha tsony. Ny midy daholo ny salle rehetrarehetra. Le karama volana avril ity mbola tsy azo. Efa 7 volana tsika androany. Zany hoe fa 30 volana avril zany. Dia mainka mazava karama volana mai. Ny karama volana mai tsy mbola misy tokotany ihany koa ny resaka taratasy mba hirotsahan le CRCM zany hoe ho an'ireo mpisotro ronono zany satria tsy mirotsaka le CRCM dia sahirana be dia tsy mahazo fandefa fisotron'ny ronono le mandeha retraretra zany. Nanomboka tamin'ny 2019 olana io hatramin'izao mbola tsy miva. Takina koa zany ny rotsahan le CRCM automatika miala amin'ny karama. Inina badona sy potehana mihitsy no avin'ny zaza sy ny tanora malagasy. Provy mitohaka amin'ny tenda ny fanaovan'ny fitondram-panjakana tsinotsinona ny sehatry ny fampianarana eto amintsika. Bitaraina manoloana ny fanembatsembana ny fitokonana ataon'ny PAT noho ny tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana ireo ray aman-dreny manana zanaka manao fanadinana eny amin'ny université Anakatso. Androany dia mitondra mpianatra manao concours ao amin'ny médecine, ao amin'ny konako any ambany any. Ny sakafo tokony ho an'ny mpianatra, ilay mpianatra manao concours mbola ny ivelany any. Ny olona nefa tapaka lalana satria migrevy indray any PAT. Fanjakana ve dia tsy manana vahaolana marim-pototra mba tsy verimberenina an'izao grevy lavareny izao ataon'ny PAT izay zo fototra ananan'izy ireo ny mitaky ny santany ny atsembohany ny asasarany satria mananjanaka ihany koa izy ireo. Sao tokony ametra-panontaniana izy ireo hoe mahavita ny andraikiny ve izy fa sa tsy mahavita. Izao zava-misy izao zany no fahitana fa tsy makany amin'ny tokony izy intsony ny tantanana ny firenena satria ilay vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny ilay atidoha miketrika mampianatra ny zana-bahoaka nonoana androany mitaraina ka odintsita oditsy mifantatra izany zava-misy izany. Vao faran'izay malaka ny olona ny mpandrarahan'ny université satria ny fahitana vahoaka malagasy izay olon-tsotra dia no abadoina mba ho ambakaina ny vahoaka malagasy. Raha tsy ahivina, efa herinandro mahery izao no nanaovana ireto mpiasan'ny université ireto fitokonana sy fitakinany amin'ny andoavana ny karaman'izy ireo volana aprily. Fahatarana izay efa nenan'ireo mpandraraha ireo nanomboka ny taona 2024 raha ny voalaza. Hatreto anefa
tsy misy miaino izy ireo ary mbola tsy nahita mangirana mikasika izay fitakiana izay. Mbola mianjandro ihany koa ny tady eo amin'ny SSS sy ny HCC hatramin'ny androany. Mbola mikatona ary mbola manantanteraka université sy toeram-pikarohana maty araka izany ny eo anivon'ny SSS hatramin'ny androany. Jessica Miray, Mathieu Prince. Efa iray volana izay no anatanteraka université sy toeram-pikarohana miankina amin'ny fanjakana maty ny mpampianatra bikaroka sy bikaroka mpampianatra manerana ny nosy na ny SSS. Noho ny didy mifanipaka navoaka ny HCC dia ny fanapahana laharana fahafolo tsipika HCC barre des 3 ny 3 Jolay 2024 sy ny fanapahana laharana 03 tsipika HCC barre des 3 ny 6 Febroary 2024 izay mikasika ny tolo-dalàna momba ny fizakantena ny université. Namoaka noty indray ny CSS Somaly mamaly ny fanazavana navoaka ny HCC. Nanantena ny CSS saika manerana ny nosy taoriny fiaonana tamin'ny ramatoa ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika ny talata lasa teo. Raha niaona ihany koa tamin'ny filohana androm-panjakana anankiray teto amin'ny tany sy ny firenena dia nieritreritra fa tokony ho isy vahaolana zany manomboka amin'ity herinandro ity kanefa indrisy noho ny fisehoana imasom-bahoaka nataon'ny filohan'ny HCC teto amin'ny tany sy ny firenena izay sady nahasorena no natezitra raha izay no ilazana azy teo amin'ny olona misehatra amin'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika dia azo ambara aloha hatreto fa diso tanteraka ny fanirinay satria mbola tsy miravina ny olana hatreto mbola tsy hita mangirana ny mety ahatafavoaka an'ilay tolo-dalàna ka ho manan-kery eo amin'ny tany sy ny firenena. Miantso ny amahany ity olana ity faran'izay aingana ny CSS satria dia nanambara izy ireo fa ny fankatoavana ny fizakantena ny université irery any no vahaolana sy ampitsahatra ny fitakiana izy ireo. Ny CSS dia milaza marindrano fa efa leo ny fisihana grevy. Raha tsy misy ny grevy eo amin'ny mpianatra dia migrevy ny mpandraharaha. Rehefa tsy migrevy ireo dia migrevy ny CSS. Lazaina fa mpanapotika sy mpanimba ny hoavy ny firenena ny mpampianatra pikaroka sy ny pikaroka mpampianatra mivondrona ao amin'ny CSS. Kanefa hitatsika mitoka amin'ny tendany fa raha manolotra vahaolana ny CSS tamin'ny alala ny reny tolo-dalàna ireny dia hitatsika fa iza no nitsipaka azy. Tena mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ve sa tsy mifanaraka tokoa araka ny nambaran'ny olona azy le izy dia hitatsika ny valiny teny ny CSS ny ampahany amin'izany valin-kafatra ny menany HCC fa be dia be ny tsy mitombona ny voalazan'ilay filohan'ny androm-panjakana. Mbola mitohatra amin'ny androany araka izany ny université maty manerana ny nosy. Ny fisionam-be ho ataon'izy ireo amin'ny alarobia izao kosa no hamaritra indray ny hotoany fitakiana ho ataon'izy ireo. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia efa nahazo ohatrany amin'ny 3 miliara be izao ilay ranga voalaza fampisoloky amin'ny alalan'ireny développement personnel ireny. Androany moa dia ny fampitoana tena ny fitsarana anosy ireo voasoloky fanadihadiana eo amin'ny sary Sirindra ny toky Ramarla. 3 miliara farafahakeliny no efa azon'ilay raim-pianakaviana izay voalaza fampisoloky amin'ny alalan'ny développement personnel. Mitety fatotra maro mihitsy ity lehilahy ity ary milaza fa mampanao fampiofanana na formation amin'ny fananganana orinasa. Misy amin'ireto olona ireto izao efa voasoloky hatrany amin'ny 30 tapitrisa ariary ary maro ireo olona te hanangana orinasa no efa nangalany vola be toy izany. Efa niakatra tribunal ny raharaha ary efa nisy mihitsy ny didy fampikarohana nivoaka momba ilay lehilahy. Tsy tonga miatrika ny fitsarana azy mihitsy nefa ilay lehilahy raha tsy androany rehefa avy voasambotra. Efa niakatra tribunal izay tamin'ny mois d'octobre mbola tamin'ilay izy izay natao défermentaty ihany izay mba niona taminazy fa izy aveo tsary niatrika n'ilay audience atsony izy aveo fa le mpisolo vavanazy no mitondra manatra taratasy ao amin'ny salle d'audience hoe tsy afaka izy tsy hainay motif zany fa maro samihafa dia efa misy MD zany efa niboaka zany didinay tamin'ny février teo
fa izy tsy hita mihitsy zany dia vao tamin'ny zoma izy nahazo tamin'ny sabotsy zay nahazo antsy hoe tratra any amin'ny gendarmerie any zay sisy zany efa ohatr'izay daholo efa mivoaka zany didipitsarandry dia mifarany eo zany izy fa tsisy tsy haiko ny toerana nanamborana anazy fa izy misy avis de recherche zany mandeha eno amin'ny anao manjeretrehitra amin'ny Facebook avy any Antsirabe misy avis de recherche anazy dia tratra izy. Fantatra fa na hatramin'ny hofatrano hofana fiara nampiasany ilay lehilahy aza dia fantatra fa tamin'ny alalan'ny fisolokiana avokoa. Ary izao ny birao zay nisy any Alkir Madagasikara amin'izao ora sy fotoana tenenantsika izao dia mitady any koa satria voafitaka amina hofatrano maro ary na le trano mipetrahany io any koa zany rehefa nisambotra nazy tao zay dia 4 hofaigna mitaraina fa hoe mbola tsy nahavoalo fa voafitaka ary ny tompotrano koa dia mitaraina fa voafitaka fa mbola tsy nahavoalo hofatrano efa maromaro ihany koa zany izy. Ary io zany rehefa tsy mahaloa eo izy dia lasa indray izy mitady trano hafa dia any ray izy miafina dia manao ny ataony dia ohatr'izay hatrany hatrany zany ny fomba ataony. Ary ireo mpiara-miasa rehetrarehetra ireo dia angatahany fiara-miasa daholo dia angatahany tomobile dia mame tomobile anazy dia kay ty tomobile entiny eran'ny tanàny ty entiny ohatrany hoe sanatriny zany manao azafady fa ohatrany hoe entiny isehoana fotsiny hoe za nge manana zavatra ohatran'izao hitanareo fa misondrotra ny zavatra ataoko kay le izy fitaka tena fitaka ny zavatra asehony sy ataony. Androany moa niakatra fitsarana ity raharaha ity ka hatramin'ny ora ny alanay terantoerana ny ariva teo dia mbola miatrika fanaditiana azy ilay voalaza fa mpisoloky. Fa ny zoma lasa teo no nandeha teto amin'ny fahitalavitra MBS nijoro vavolombelona mahakasika ny zavamisy iainan'ny marary ao amin'ny hôpitaly be fialan-tanana ny vehivavy iray. Ny laza ho nandeso izay nambara ny ity farany ireo tompon'andraikitra atao amin'ny hôpitaly ary naniraka azy iverina ifona teto amin'ny fahitalavitra MBS ihany. Misy fiantraikany amin'ny marary ny filazana ny tsirariny ao anatin'ny hôpitaly ho iatrany ity farany. Tohana tamin'ny nambarany ireo mpiasa atao anatin'ny hôpitaly ka naniraka ity farany andiso izay rehetra nambarany ny zoma lasa teo fanazavana. Mangataka fitenenana sady fialatsiny lehibe indrindra ho an'ny tompona andraikitra ao amin'ny hôpitaly satria efa maromaro le resaka nandeha dia ohatrany hoe nieritreretiko hoe tena nisy vela izy sa hoe tsy haiko ny tena marina satria le olona maro no miresaka dia nisy ohatrany hoe nanitikitika ny fisainana le izy hoe tena nisy tokoa ve ka nanisy kitsika eto zany dia averiko le fitenenana satria rehefa nitenenareo le mararinay hoe nareo aza netrana fa mbola tsy nisy vola voalohan'ny tompona andraikitra anao taminao dia maingavy re tompoko tsabole marary fa alomendalana ny volanareo le lafi nafaladianareo re tompoko tsabole marary fa zavy teniteny foana dia ny mararinay nataonareo tsinitsinina. Izay ny amin'iny fady nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany navy ao anivon'ny FES sy ny université Tetsy Akatso. Anatanteraka etsika izy ireo ho fanamariana ny fady 10 taona ny tolony 13 Mey 2017 Jessica Miray Mathieu Prince. 10 taona izay ny tolony 13 Mey 2017 na 13 Mey nikanjy eo Analakely. Ity tolony ity ny krizy lehibe voalohany no lalovany firenena taorian'ny fanjanahantany. Nanamarika ny tantara hatramin'ny fahaleovantena ny taona 1700. Fiverenana Andoharano izay ratsorina ny tolana natao mpianatra tamin'izany. Ny verenana amin'ny fanangasiana na ny fampianarana na ny fitantanana izany. Saika vahiny avokoa mantsy no nitantana tamin'izany. Nitakina tamin'izany hoe sekoly tsy miangatra. Le endrika le sekoly tsy mianatra dia be dia be. Araka ny nambara teo araka amin'ny 70 dia efa nisy. Tamin'izany ndraiky amin'ny 70 taona araka amin'ny 70 zany ny mpianatra avy any amin'ny classe de première raha hidra terminal rehefa tsy afaka raha tsy mpianatra ny lycée dia tsy maintsy manao examen pré-bac. Zany hoe tsy nydretrarehetra akory no afaka na aminao terminal. Nefa raha jerentsika amin'izao fotoana izao ny mandeha araka ny fanadinana isam-bolana le izy na isaka amin'ny 3 volana. Fa tamin'izany fanadinana manokana ary mampalahelo zay mpianatra tany amin'ny toerakafa matetika tsy voaray ary tsy afaka amin'ilay izy. 10 taona ty aoriana nodivetiny venitolana atao mpianatra tamin'izany.
aleo aloha lazaina avy hatrany fa hoe tsy naomby satria tsy arakaraka ny zavatra nieritreretina mitakina tamin'izany fotoana zany no misy nanisany dokotera fotsiny ary dia azo lazaina hoe tsy ampy raha ny statistika nijerena dia eo amin'ny folotoana aty aoriana marobe vao nisy ny spécialiste sy ho fahatsiarovana ty daty manatantara ity indrindra isy ny asika ho karakarainy FES Frederic Ebert Stiftung Université n'Antananarivo sy ny commune Antananarivo renivohitra ny 12 sy ny 13 ny volana Mey izao. Isy ny fampiratiana sary eny Ankatso sy eo amin'ny esplanade Analakely. Isy ihany koa ny fijoroana vavolombelona ataondronanao amin'ny tolona sy ny ady hevitra. Fantombo indray ny trangana Covid-19 tato anatin'ny herinandro lasa teo ateo nelanelany 30 aprily sy ny 9 Mey 520 ny tranga vaovao raha tranga vokatry ny fifampikasoana ny 9 tamindreo olona 5 no ahitana tranga fasarotana na ilay antsoina hoe forme grave izany raha roa kosa ny fantatra fa maty ny eto Analamanga hatrany no ahitana tranga betsaka indrindra izay nisa 7 5 ny tranga tany Atsimo-Atsinanana ary 4 tany Diana sy tany Vakinakaratra nahitana tranga ihany koa tany amin'ny faritra Atsinanana Matsatra ambony ary tany Melaky. Vaovao ny fanatanjahantena dia afaka 2 andro no anomboka ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja Tsipy Kanety be noho ny sazy azon'ny fédération malagasy avy tamin'ny fédération iraisam-pirenena nefa dia tsy afaka ny andray anjara amin'ny lalao isika malagasy ravira zava-mahina Andry Rakotomarala. Ny alakamisy ho avy izao no anomboka ny fiadiana tompon-daka eran-tany antsoina hoe tête à tête amin'ny taranja Tsipy Kanety be izay atao an-Danemark amin'ny Dansk Petanque Center. Tsy mbola misy fanambarana hatreto mahakasika ny fandraisany ekipa pirenena malagasy anjara amin'ny lalao na tsy hevina moa fa voasazan'ny fédération iraisam-pirenena ny Tsipy Kanety be ny malagasy no tsy ny fanefana nofa ny fampiatranoana tamin'ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany tamin'ny taondasa diso aoriana loatra vao nanefa izany tompon'andraikitra ka mety ho nahatonga antsika tsy afaka andray anjara amin'ny lalao any Danemark ahino taona fotsy ihany koa ity taona ity vokatra izany. Anisan'ny sangana nefa ny ekipa pirenena malagasy raha ny Tsipy Kanety be no resaina efa nandrombaka amboara maro teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary arian'ny malagasy rehetra. Ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia nitsaroana androany tany Moscou ny fiafarany ady lehibe faharoa ny taona 570 izay naharesena any Nazi. Rosia no nandray ny fankalazana izay nialoavana matso lehibe mialoha ny fandraisam-pitenenana nataony ny filoha rosiana ravira zava-mahina sy Andry Rakotomalala hatrany. Atony isan-taona tsaroana ary anaovana lanonana ara-miaramila nandreseny Union Soviétique ny Allemand Nazi nandritra ny ady lehibe faharoa. Moscou no miandraikitra ny fikarakarana ny matso izay sady fampisehoana ihany koa ny herin'ny ara-tafika. Nandritra ny fandraisan'ny fitenenana tia nilaza ny filoha rosiana Vladimir Poutine fa tsy azo ekena ny fandrahonana nahazo nataony Ukraine ny Rosia ka izay no nahatonga azy hiaro ny firenena ary niady. Afatra nomeno andro miaramila ny mono hoe miado an'ny firenenareo ianareo ary ho an'ny hoaviny. Raha nandray fitenenana manoloana ireo miaramila nanao matso fahatsiarovana ny taona 570 sy 700 ny filoha rosiana. Namaly izany kosa ny filoha Ukrainiana Volodymyr Zelensky nilaza fa tsy afaka omena ny Rosia irery ny fandrevisena ny nazisma tamin'izany fotoana. Efa naharesy izahay tamin'ny ady lehibe ary tsy maintsy andresy hatrany raha nilaza ny fanafian'ny Rosiana. Nampiseho ny tany zany ara-tafika na ara-pitaovam-piadiana mahery vaika ireo mpilatro Rosiana. Endrika tsy toy ny tany aloha fa fampisehoana hita maso no mety ho fandreseny manoloana ny Ukraine. Ankoatra ny fanaovana zera-bomba ihany koa ny firenena Ukrainiana izay vao omaly na faty sivily 10 isa atao amin'ny sekoly iray tao Kiev. Tsy nitondra fanam-panazavana mahakasika izay moa ny filoha Rosiana. Niakatra fanadadiana lalina indray androany teo anivon'ny juge d'instruction ireo mpanolotsaina an-tanàna miisa 7 izay nitorian'ny Ramatoa Lalatina Ravololomanana Sibalita avy tamin'ny antoko combat. Nahatra ora maro moa ny fanadadiana natao azy 7 menada fanadadiana ary eo amin'ny sary Srindratsariny Toky Ramarla.
Nampitomboana ny vesatra na ny anjehana any Clémence Rarnirina sy ireo mpanolotsaina tim misy enina izay nitoriny ny Ramatoa Lalatiana Ravololomanana sy Balita izay samy mpanolotsaina ny tanàna. Raha ny vesatra na ny anjehana azy ireo sy nanaovana fanadihadiana azy fito mianadamianaka dia fanerezana vavaotsy marina sy fandalam-baraka no antony nitoriana azy ireo. Nampitomboana nefa ny vesatra na ny anjehana azy ireo. Nasa daiketra ndray kosa dia zao hoe rehefa tonga taty zany zay tetỳ niveau juge d'instruction dia lasa nisy fanovanana angamba raha zay mazana azy nitombo zany ilay loha-pim-pangana lazaina fa hoe nanompa vararaka indray izahay. Teo zany zay aloha tena gaga kosa zay hoe davy aiza nipoirana zany satria rehefa natao enquête izahay teny anivon'ny service de lutte contre la cybercriminalité dia nitorinanay teny dia hoe fandalam-baraka tamin'ny TV CFB zay zany le izy. Dia efa mivalianay somatsara iny tany amin'ny polisy dia efa vita soniny ina moa zany ny enquête zany taratasy mirakitra ny fanadihadiananay. Dia gaga zany zay taty fa lasa nisy tampoka an'izay hoe fanompana vararaka zay. Mazava araka izany fa misy tsindry ara-politika no anenjehana ireo mpanolotsaina tanàna ireo araka nambaran'izy ireo tamin'ny mpanao gazety. Zay aloha zany aloha mametraka fanontaniana ny amin'ilay fitombony ilay fitoriana loha-pim-pangana rehefa tonga taty. Après mantanina reo hoe mety misy ambadika ve dia tsika angamba miara-mamaly an'izay fa zay aloha dia talanjona nahita an'ilay izy. Na izany na tsy zany zay dia vonona foana amaly an'izay mety to lazaina fa fitsarana zany ao anatin'ireny raha marobe. Raha tsy ahivina dia mbola mifandray amin'ny resaka SMGD io raharaha nitoriana andreo mpanolotsaina an-tanàna miisa fito ireo. Sambany ary tsy mbola nisy tao anatin'ny 10 taona tokoa izany mpanolotsaina an-tanàna miisa fito be izao no nitoriana noho ny fitakinana marina sy ny mangarahara izany. Ny ariva teo moa dia fantatra fa afaka namonjy fodiana avokoa izy fito mianadahy ireto ary ny ariva teo vao vita izay fanadihadiana lalina izay ny fanadihadiana ny mpitoro moa no tena naela ny fanadihadiana androany araka ny fampitambavao. Araka izay fampitambavao izay hatrany dia miandry ny daty ny fitsarana azy fito mianadahy ireto na dia mbola mandalo sous contrôle judiciaire aza i Ramatoa Clémence Rarnirina sy Lili Rafarala. Tazana tena amin'ny fitsarana Anosy Komo androany ireo mpikatroka tim maro ny collectif des élus tim ny solombavambahoaka fédéral Amzafimololona feno Ralambomanana ary Emilia Mbs Salama andrasana moa araka izany ny fivoahany daty ny fitsarana azy fito mianadahy ireto. Fa samy manana ny fanehoan-keviny ireo mpanao politika manoloana ilay fietsika izay nataony HCC na ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny zoma lasa teo nisy ireo tsy niatrika ny fotoana saingy naneho ny heviny momba izany. Ho an'ny antoko-mpanohitra aloha dia mazava fa ny fikoanando nasionaly no tena takina fa tsy sarisarina fionana tahaka ireny araka izao tato-baovao nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala izao. Toy izao no fahabangany ireo seza tao amin'ny Nouveau Hotel izay toerana nanaovana fanakalozan-kevitra teo amin'ny mpanao politika sy ny andrim-panjakana HCC. Ny zoma fa enany volana may lasa teo. Tsy nisy tompona ndraiky mpanjakana tonga na dia zava-dehibe ho an'ny firenena aza no fampiresahana teto. Ankoatra ireo dia saika lany tamin'ny fanazavana ny atao hoe HCC. Ny fotoana anika betsaka no tsy naharitra hatramin'ny farany. Tsy naharitra akory ny fandraisam-pitenenana ho an'ny nasaina aza. Nisy anefa ireo niaritra hatramin'ny farany noho ny fahatsapana ho zava-dehibe ho an'ny vahoaka malagasy ity fionana ity. Tsy nahafa-po ny fampiresahana betsaka ireo fanontaniana tsy nazahoam-baliny noho ny filazana fa ny HCC teo aloha ny fositra. Mety hitendry zareo tsy tamin'ny androny misy fanaran-dalàna nataony tsy ny olona fa ny institution mametraka an'izany ary ireo zao anany andraikitra lehibe ireo amin'ny fifidianana zay olona tsy ao anatin'ny lalàna fametrahana azy dia ahoana ny inona an'izany sarotra be zany. Ny HCC tokoa dia nahazo fanakianana foana hatramin'izay nisy ny fifidianana filohan'ny repoblika eto amintsika izay reteretina zany fa mba hazavazava kokoa amin'ny olona ny fomba fiasan'ny HCC ary mba hiena kokoa zany ny fanakianana mahazo an'io andrim-panjakana iray. Ka aminay na inona rehefa mahasoa ny firenena na iza mampiantso na iza mampiantso afeka ka mahasoa ny firenena dia ilainy zany. Ka raha izay nataon'ny HCC zay
no ahafahantsika rehetra mahatoky ny voka-pividianana ho avy a de keny tsara zany ary io tsy ny mpanohitra rerany hoe mila mangarary fa izay ao anaty fitondrany ka hitatsika am'izao fa ny ACC mamoaka farany a de tsara ny zavatra ohatrangeny a mba ahafahany rehetrarehetra zany mba matoky a zay voka-pividiananao fa raha tiatsika adio liste électorale dia olo mbo fidy any anaty fokotany sy dimy fokon'olona no manao liste électorale fa tsy ireo olo mbo tendry ireo mba isiny fitoniana eto amin'ny firenena na hity sady nazava kosa ny fanazavana ho an'ny antoko-tiko e Madagasikara fikoanando nasionaly no takiny ho iatrany ny fanazavana kanefa ny andrasan'ny mpandray anjara tao dia nitondrana valiteny ary arahinasa amin'ireo ayay maro izay hita sy nitsapa ary ny ainana nandritra n'izany fifidianana moa ny resahana atao anatin'izy anisan'ny nametrahana fanamariana ihany koa ohatra ny tsy fahazahoana ary tsy nazahoana mihitsy ny valina mikasika an'ireo fitoriana isaka maro samihafa zay nataon'ireo kandida ary raha ndray ohatra ihany koa tsika tamin'ny fividianana filoham-pirenena dia amanjato n'ireo fitoriana zay nokirakirain'ireo mpahay lalàna lalàna constatation de huissier kanefa dia ny valiny azo tamin'iny moa de hoe azo raisina fa tsy mitombony noho izany zavatra rehetrarehetra zany mihitsy ny mbola anamafisana eto fa ilaina tanteraka ny fikonando-pirenena na ny concertation nationale andiniana miaraka ny mikasika an'ireo pitsopitsony rehetrarehetra mikasika an'izany hoe fanomanana sy ny fanatanterana ny fifidianana na raha ohatra bangona amin'ny teny tsotra de hoe ny système électoral tsara moa ny manamarika fa tsy nisy solombavam-bahoaka avy amin'ny fitondrana tonga niatrika ity fotoana ity nizy ho malaza teo tahaka izay ihany koa ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra tsy mbola nandrenesam-peo kosa ny avy eo anivony antoko MMM na dia noizay nanantsoina aza momba ity fiaonana izay nataony ACC ity tsy tokony isy ny sakana amin'ny firosoana ho amin'ny fifampidiniana ho an'ny firenena io kosa ny teo anivony CFM tamin'ity androany ity mila tsahatra ny ambopo politika raha tena te ihanoka ao anatina firenena mandroso marina i Madagasikara manana sotoavana mampiavaka azy ny malagasy ka tokony irosoana izany mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany manoana ny fifampiresahana mialohany anatanterahana ny fifidianana na ny concertation nationale araka ny fitakiana avy eo anivon'ny fanoerana ny CFM raha ny fanazavana izay nataon'Andriamatoa Maka Alphonse androany zava-dehibe ny fifampiresahana indrindra fa manoloana ny zavatra efa nitranga sy nisy teo aloha izy iankina ny fiainam-pirenena sy ny aim-bahoaka raha teo ny fiantraikany zany ka tsy tokony ho atao ambany zavatra ho iatrany ny fanazavany rahantsika mahalala koa fa nisy aty hevitra be nikasika ny hoe doublon hitatsika iny ary ny chiffre aza navoaka hoe 100 millions ny doublon ao anatin'izy io ka mba isorohana ny mety tsy havanana maninona moa raha resahana hoe inona ao anatin'io nisy mpifidianana io ny tsy mety ny resaka refonte zao de efa namoaka ny tompona ndraikitra mivantana amin'izany de hoe mila vola any amin'ny 50 milliards d'ariary ihany a ny tokony hanaovana an'izany ifampiresahana zany rehetra zany raha ilain'ny firenentsika izy haitsika ny hoe ina ny priorité des priorités ao anaty mba isian'ny fitoniana isian'ny fifidianana mangarahara ary voka-pifidianana ekeny rehetra l'histoire nous enseigne de ne pas recommencer ou de refaire les mêmes erreurs hoe tokony hay hakalesina atsika amin'ny zavatra nitranga teo aloha efa dingana lehibe no nitranga ny zomalasa teo indry ho iatrany ny fanazavany noho izany tsy tokony ho isy ny sakana amin'ny fampidiniana samy malagasy ny fampidiniana izay tokony atao ankitsi-po fa tsy amin'ny fihetsaram-belatsia ho iatrany ny fanazavany hitako fa zava-dehibe ho an'ny firenentsika tokoa izy io ary sambany de sambany ny androm-panjakana misahana ny fifidianana ny ACC zany nanao ny zavatra ohatran'ireny zava-dehibe eo satria zao voalohany ahafantarany ACC an'ireo hevitrin'ireo fa indrindra ireo mpisehatra ara-politika zavatra ilainy mpiray-tanindrazana ilainy firenentsika ny zavatra ohatran'ireny satria na tiatsika na tsy tiatsika ary nitranga atao zavatra zay nisy filohanantoko anankiray nilaza fa hoe
amina tribunal tsotra aza azo atao no manao récusation raha ohatra ka amina mpitsara na amina olona raha ohatra ka misy roam-pihavanana eo amin'ny olona tompon-draharaha eo amin'ny fitsarana zany ka mahita fa hoe io mpitsara eo dia manana roam-pihavanana ka hoay za ary tsy atao ny eto Antananarivo samyrery fa voalaza ny Andriamatoa filohan'ny ACC tao fa ho amin'ny faritra 3 eto Madagasikara no anaovana an'izany zavatra zany ka izay no anisany hoe ho anay CFM laza foana zay fa ilaina dia ilaina ny fampiresahana ary hitako aza fa tsy ampy ny fotoana tokony fampiresahana fa tokony hitarina amina sehatra bebe koa zany amin'izy nanamafy hatrany moa ny avy ao anivon'ny CFM fa tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany no vaolany ho an'ny krizy mety iseho aoriny ny fifidianana tokony samy ahakalesina ny rehetra satria ny vahoaka hatrany no mizaka ny vokany na ny fitondrana tsy voafidim-bahoaka na ny korontana ara-politika mety ho ateraka izany Totosa omaly kosa ny lalao famaranana ady omby sy ondry open no karakaray ny siasony vaovam-bahoaka Totso Andriamampandry tetsy amin'ny kianjany nosy be zay vola izany tonga nanolotra ireo fanomezana ho an'ny ekipa mpandresy moa ity sony vaovam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko tima tetsy amin'ny boribory tany fahenina ity fanadadiana eo amin'ny sary sindra-tsary ny toky raha maro lahy ondry 400 omby matavy iray izay natotry ny sony vaovam-bahoaka Totso Andriamampandry omaly tamin'ny lalao famaranana ady ondry sy omby open notanterahana tetsy amin'ny kianja anosy be zay vola feno ipoka ny toerana fijirena baolina teto ary naliana ny vahoaka ny mijery ity lalao famaranana ity tanjona hoy ny sony vaovam-bahoaka Totso Andriamampandry ny isotomana ny tanora mba tsy roboka anatin'ny zava-mahadomelona so zany no natao dia mba afahan'ny tanora mivelatra ara-panazanjahantena satria matetika ny tanora dia ny amin'ny zava-mahadomelona zany dia anisan'ny fisalenan'ny tanora zany ity fanazanjahanteny ity mba hitaizan'ny vatany ary ihany koa mba isiny ny fisankina zany eo amin'ny samy tanora ary eo ihany koa zany mba isiny ny vatana tomaty sy ny fahasalamana eo amin'ny tanora rehetra zany tsy ankanavaka dia hoavy ty zany ny fotsy zany ty dia hoavy tsoela koa zany ny baskety ny andrigobingo zany dia mitohy mandavataona ny fanampiako azy reny raha tiana ny anana firenena mandroso marina dia ny tanora sy ny tatsa izay maranisa eto Madagasikara ohatrany toisony vaovam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko tima ity notoanana ary tsy tokony isy ny fanaovana amin'izana tsindrinila amin'ny fampandrosoana dia misy zana-tsindrinila koa zany ao anatin'izay ety mbo manarina zao dia ty zao ny foty dia ry amin'ny karera nambodiady tsy vita syntetika tsy vita inona ny ao anatin'ilay izy fa maninona no avahana ohatran'izay izy fa sy zany dia manao antsoavo ho amin'ny mpiara-miombinanto ka sy ny mpitondra fanjakana mba ataovy syntetika ity raha tena milaza ty vahoaka nareo raha ty anay nareo ataovy syntetika ty asio jeu à 11 ety amin'ny faritra tahaka tony ety ambo manarina ary maninona koa nareo no tsy mijery ny terrain rugby aiza ity aminay ny baskety ny volley ao anatin'izay jerevo ny tanora fa aza asiana faravakavahana mihitsy zany zay mahatonga anay imenimenina nge zay mahatonga anay mandoda tabatra sy mitabataba hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity fa raha tiantsika androso ny firenena dia ny tanora sy ny tatsa jerevana voalohany fa reo no maro anisa ity sony vaovam-bahoaka lany tamin'ny anarany antoko tima ity moa dia nanamafy fa tsy tsahatra hatreo ny asa sosialy izay nahafantaran'olona azy hatramin'ny androany mbola tsy nahazo ny subvention na ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana ny commune etsy Ambotrimanjaka miady irery hatrany noho izany ity commune ity amin'ny asa fampandrosoana sy ny famahana ny olany vahoaka eny antoerana amin'ny andavanandro mialy rarinombana Mateo Prince miezaka mivelona amin'ny vola sy ny hetra miditra eo aminy ary ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombinantoka ny commune Ambotrimanjaka hatreto antony mbola tsy visin'ny fanampiana na ny subvention azy ireo avy amin'ny fanjakana foibe sahirana manoloana ny zava-misy ny commune kanefa tsy afa-manoatra fa mandray andraikitra araka izay vita sy izay vola eo am-pelatanana tsy adiny anarany amin'izao fotoana izao
dia nizatra mampalelo aloha zany dia mbola tsy nazy zay tamin'ny taona 2024 zany niraisinay a tamin'izay vao nandray ny fitantanana ny tanàna 24 dia ny 24 zany a niraisinay a tamin'ny taona 2024 dia ndraiky 2024 zay zany mbola tsisy aloha zany atreto ny subvention aloha zany dia tahaka ny commune rehetrarehetra tsy manana tsy dia mbola hita hoe tena hoe manana subvention tena hoe ara-dalàna na dia hoe fananovana karaha mampiasa fotsiny ara ny commune miandry an'izany kotsika hoe mba hahafahana manatsara sy mampitombo any ambaindainy fahampandrosoana ny tanàna taraiky sy ny tsy mampisy azy aloha zany zavatra tsy fantatra moa zany fa ohatra hoe zao nge nihetra amin'ny point synthétique ary nge zao taloha zay enimpolo isanjato no verina ty amin'ny commune fa amin'izao fotoana zao any loi de finance zany zay tapahany député tamin'ny farany teo dia 7 isanjato nay sisa no verina ty amin'ny commune ahafahana manao asa fahampandrosoana na dia sahirana sy tsy mahazo izay subvention avy amin'ny fanjakana izay azy ny fiadidina ny tanàna ambotry manjaka dia mezaka trano mamany olana ara-tsosialin'ireo mponina anisan'izany ny fanamboaran-dalana izay tena mampijaly sy mampitaraina ny vahoaka eny an-toerana ny fiadidina ny tanàna ambotry manjaka zany a nanapa-kevitra ny anamboatra ny lalana atao hoe route circulaire ato anatin'ny commune ambotry manjaka mampitoean'le fokotany 5 efa atao anatin'ny folo andro any zay no niezaka nanao an'izay lalana zay ao anatin'ny plan de développement communal moa zany zay tsy maintsy tokony tanterana satria nampanantenana vahoaka reo lalana voalaza reo zany zay mindrefy any amin'ny 5 kilomètre trany dia atao anatin'ny 3 taona zany eo efa tsy nisy fanamboarana tsony a dia hita hoe tena simba tanteraka ny lalana lavadavaka be da be tsy azo nampiasaina tsony ary dia sahirana ny vahoaka amin'ny resaka fitaterana sy famezivezena ato anatin'ny commune ambotry manjaka zany fa tsy misy azo atao intsony ny ampandrosoana any Madagasikara raha toka mbola toy izao ny fomba fiasa ny mpitondra fanjakana miembotra hatrany ny firenentsika kanefa ny filosiny ekipany atao efa variana amin'ny fampielezan-kevitra sady avitra sondrabe tahirinena saritsara ny fotsiny ny fanamboaran-dalana misy ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao ny solombavim-bahoaka endrika isehosehoana ny tena antony ary apahany fotsiny mba vita noho ny tsy fahaiza mitantana ka tsy manana teti-bola hanamboarana izany tsy maro toerana trano ihany koa ireo tompona andraikitra rehetra mandrafitra ny governemanta fa ny filohatrano no misehoseho manao ny asa be loatra le fahasimbana dia sarotra ny hanamboarana azy amin'izao fotoana izao satria tsy mba hoe lavadavaka fotsiny no tapenana amin'izao fotoana izao fa tena hoe tena tsy maintsy soloana tanteraka mihitsy a reny goudron reny na reny tara reny a zay nga mba vao vita ny lalam-pirenentsika raha ny zavatra misy nefa amin'izao fotoana izao a dia tsy ampy vola mihitsy ny atao hoe ministera satria na ny ministra tompona andraikitra renge tsy hainona feo namana faniry amin'izao fotoana izao a ary io tsy ny lalana ihany fa na prime ministre ary amin'izao fotoana izao a dia tsy ahitana feo mihitsy hoe zao ny zavatra ao amboarintsika zao ny zavatra ao ataon'ny fanjakana mandritra ny titaony ity a zao ny zavatra mety atao sy ndraitrarehetra fa dia amiainga avy any amin'ny filoham-pirenena foana zany hoe efa atao zao a efa ho ataony zao efa ho ataony zao ka ny fahitako anazy dia mipetraka foana le resaka efa natao teo aloha hoe ny ministre sy ny prime ministre dia ohatrany hoe tsangan'olona fotsiny anatin'ny gouvernemanta na mana fanitry satria ny antony a dia tsy hita eny amin'izay hoe asa sy andraikitra nametrahana azy izy ireny fa dia resaka lasany amin'ny resaka projet présidentiel foana no atao hoe asa mandeha amin'izao fotoana izao nitondra ny heviny mikasika ny lahatsoratra navoaka ny banky iraisam-pirenena ny laza fa mety haharitra 70 taona i Madagasikara vao tonga amin'ny fari-piainan'ny Rwanda raha tsy misy ny fanavaozana feno fahasahina tsy ampy amin'ny fampandrosoana ny fanenjehana fotodrafitrasa etsy sy eroa hoy hatrany ny solombavim-bahoaka izay nampitany fitondrana misy amin'izao sy ny tamin'ny fotoan'andron'ny filora valimanana ka ny antson'ny vahoaka malagasy rehetra mba hay amakafaka indrindra fa efa akaiky izao ny fifidianana eto dia fanamariana zay tena miariary amin'ny tsy fahombiazana na ihany koa ny fiemora ny firenena malagasy izao antso na fanambarana zay nataony ny vondry ny raisam-pirenena zao fa amin'izao fotoana zao telo taona eo anivon'ny fitantanana an'izany raha-pirenena zany ny filoham-pirenena amin'izao fotoana zao
zay vao mitady famatsimbola am'le tetikasa zay veriny firenena izany rehetrarehetra zany no anamariatsika fa ao anatin'ny fiamorana tanteraka Madagasikara ary mampalahelo raha nare an'le zavatra ataontsika hoe tafiditra ao amin'ny laharana faefatra amin'ny tsy fanjari-tsakafo laly Madagasikara manerana an'izao tontolo zao hitatsika am'izany le fiamorany firenentsika amin'ny lafiny ara-toekarena ny ara-tsosialy de tena tsy misy mandeha araka ny tokony ho izy tsony eto amin'ity tany sy ny firenena ity. Ny fandarana Global News takany mazatra sy ny fandarana dinika avetrany no arainao aorian' izao fotoana ny fampirahalam-baovao izao. Aorizay kosa no anaranao ny horonan-tsary indray miseho mitondra ny lohateny hoe Bernadette a disparu. Ny sampana fampirahalam-baovao dia mametraka ny velomamandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy. Veloma tompoko.